Miarabantsika mpanaraka ny fandarana indray amin'izao andro faharoa izao ho amintsika tsirairay avy any fitaovan'Andriamanitra sy ny fiadanany. Engany ity fandarana izay rahantsika ity mba hitondra soatsika, fahalalana ary ahafahantsika manity izay azy rehetra hitsy eo amin'ny fiainantsika, eo ihany koa eo amin'ny asa fanompoana, eo anivon'ny raharaham-pandrakana ho an'ny mpitondra izay manaraka izao amin'ny fotoana izay anarahana izany. Koa andihary isika angataka indray ny fitarihana avy any amin'Andriamanitra mba ho amiko izay hitondra izany sy ho amintsika rehetra ihany koa vahoaka malagasy sy mpitondra izay manaraka izao fandarana izao. Ivavakintsika Tompo. Rainay izay any an-danitro, fotoana faharoa indray izao, ahafahanay manaraka ny fahalalana ny amin'ny adidy tokony atao amin'ny firenena. Engany Tompo Andriamanitro, mba tsy handalo fotsiny izao fotoana izao, fa ho velaheloko izay rehetra izay miaino, ary andray hery tokoa izay fahalalana entinay indray manavao ny amin'ny fiainanay, na eo amin'ny fanompony eo anivon'ny fanjakana izany, na eo amin'ny lafin'ny fitarihana amin'ny sehatra hafa. Engany Tompo Andriamanitro, hitahan'izao mpiaino izao ianao, ary aoka hiafinao aminao Tompo ny maizy tenako raha andahateny ao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Amin'ity andro faharoa ity isika dia hijery lohateny manokana ao anatin'ilay lohahevitra lehibe hoe ny adidy amin'ny firenena. Ho jerentsika amin'izany ny hoe ny mpitondra tena ilain'ny vahoaka. Ny mpitondra ilain'ny vahoaka. Ao amin'ny mpanjaka voalohany toko faharoa ambin'ny folo, mpanjaka voalohany toko faharoa ambin'ny folo, andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahadimy no ahitantsika ny andininy fototra izay hoazavaina amintsika. Misy zavatra izay andrasan'ny vahoaka aminareo mpitondra isany ambaratongany. Dia hoe anareo hoe inona izany? Dia ny fiainonao izany amin'ity fotoana ity no afantaranao an'izany, ka dia andihary isika maky ny ao amin'ny mpanjaka voalohany toko faharoa ambin'ny folo, andininy fahaefatra sy fahadimy. Amin'ny anaran'i Jesosy namakiana ny teny: rainao dia nampitondra zioga mavesatra anay, fa ty kosa mbia aminao ka mba hamaivano ny fanompona mafy tamindrainao sy ny zioga mavesatra izay nataony taminay, dia hanompo anao izahay. Fa ho kosa izy taminy: mandehana aloha, ka raha afaka telona dia makanesa ty amiko indray, dia lasa ny olona. Araka ny tantara hitantsika tamin'ny andro voalohany, dia hoe tonga teo avokoa ireo hery velona rehetra, teo Jeroboama izay lehibean'ny fanoherana, teo ihany koa ny vahoaka izay nanatrika izany lanonana fanombohana ny fanjakan'i Rehoboama izany. Rehefa tonga teo izy ireo dia natao ny seremonia, natao ny fanosorana mpanjaka tamin'izany, tamin'ny andron'ny monarchia tao amin'ny Israely tamin'izany. Dia nisy fangatahana teto izay nataon'ireo vahoaka tamin'izany. Ilay fangatahana dia zao raha fitinina dia hoe hamaivano ny fanompona, hamaivano ny fanompona mbi amin'izao andronao izao. Inona tokoa moa zavatra nitranga tamin'ny fanjakan'i Solomona taty amin'ny faraparan'ny fanjakana? Araka ny fantatsika tsara dia ity mpanjaka Solomona ity dia rehefa nandeha teny ny fotoana. Tamin'ny voalohany dia nambara ny soratra masina fa mpanjaka endry izy, satria nangataka tamin'Andriamanitra izy ny fahendrena, ka dia nomen'Andriamanitra azy ny fahendrena. Rehefa nandeha nefa ny fotoana dia niato izy tamin'ny fandraisana tamin'Andriamanitra, ka dia tonga nanao zavatra mamoafady, nanao zavatra feno adalana tokoa ty mpanapaka ity koa dia nianona taony mba azahoany manome fahafahampo
ny filana tao aminy dia nampitombony ny etra teo amin'ireo vahoaka, nampitombony ny opapana izany, koa dia niatraika tamin'ny ny akabeazan'ny vahoaka zany fiakaran'ny etra izany, ary dia nitombo any koa teo ny fanompona natao tamin'ny vahoaka izany. Ry mpanaraka an'izao fandarana izao, natrapanjaly ny vahoaka, nahatsiaro ny vahoaka fa tena ao anatin'ny fahantrana lalina ny zavatra zay niainany, koa dia nanantena izy fa ity mpanjaka voatonga ity filoha vaovao ity dia anafaka azy am'izany fahoriana izany. Movety zany ihany koa no fanirian'ny vahoaka rehetra rehefa misy mpitondra vaovao zay mitsangana eo amin'ny firenena, dia manantena zavatra ny vahoaka, manantena fiovany, manantena fanatsarana eo amin'ny fiainany, mba ho afaka am'izany fahoriana fahantrana lalina izany. Ary mazava ihany koa ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana 2020 andininy fa 15 ohabolana 2020 andininy fa 15 andenge ovakitsika zay voambaran'io tenin'Andriamanitra io mba hitondrantsika ohabolana 2020 andininy fa 15. Ny anaran'i Jesosy. Liona merina sy bera miremby ny mpanapaka ratsy fanahy amin'ny olona reraka. Tamin'ny fiafaran'ny androny nandrakany Solomona dia nanao zay ratsy tamin'ny vahoakan'izy. Nanao an'izany izy ka dia voambara eto araka ny izy aminy nanoratra amin'ny boky ny ohabolana dia zao hoe liona merina sy bera miremby ny mpanapaka ratsy fanahy amin'ny olona reraka. Teto zany dia reraka ny vahoaka, tsy teo intsony Solomona, koa dia nangataka tamin'ity mpanjaka vaovao ity izy mba ho amaivanina ny etra, ho amaivanina ny fanompony, ary dia hita zany teto amin'ity tantara ity. Andesika hanokatra ny tenin'Andriamanitra. Ahoana tokoa moa ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra mikasika ny amin'ny toetra n'ireny mpitondra reny? Moa ve misy fiantraikany eo amin'ny fanjakany na eo amin'ny sehatra iadidiny ny toetrany? Ato amin'ny ohabolana 2020 andininy fa 12 dia zao no voambara amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa raha misandratra kosa ny ratsy fanahy dia miery ny vahoaka. Ahoana hoe le teny teo? Fa raha misandratra kosa ny ratsy fanahy dia miery ny vahoaka. Izany hoe raha mitsangana kosa ny ratsy fanahy dia miery ny vahoaka. Ry mpitondra namana amin'isany ambaratongany zay manaraka izao, aoka ianareo tsy hanao ratsy fanahy amin'ny vahoaka. Raha ratsy fanahy ianareo dia miery ny vahoaka. Raha ratsy fanahy ianareo dia handositra anareo ny vahoaka ary tsy hanaraka zay zavatra apetrakareo. Ao amin'ny ohabolana 2020 andininy fa 19 izy dia mampitandrina ho an'ny mpanapaka amin'ny anaran'i Jesosy namakina ny teny. Ohabolana 2020 andininy fa 19 dia hozy izy ato hoe ny mpanapaka tsy ampy saina dia mahery mampahory. Ny mpanapaka tsy ampy saina dia mahery mampahory. Izay mankala ny fieremana no ela velany. Ny vavaka zay ataonay mandrakariva sanandro isanandro, dia inganeka mba hitombo isanandro ireo mpanapaka isakany ambaratongany, ireo zay misehatra eny anivon'ny ministera, eny anivon'ny commune, eny anivon'ny district, eny anivon'ny faritra, dia mivavaka izahay mba ianareo rehetra zay voakasika teo dia mba ho ampy ny fahalalànareo. Aoka ianareo mba ho ampy ny fahalalàna, ho ampy ny saina, ka tsy ahery ampahory ianareo fa hitady kosa izay tombotsoa ho an'ny vahoaka izay misy atsika tsirairay avy. Koa rehefa natrapa ary zany teto ny vahoaka, fa nisy ny fahoriana, nisy ny fahantrana, dia nangataka izy ireo tamin'ilay filoha vaovao, ary dia
nambara tamin'ilay filoha vaovao ilay mpanjaka vaovao teto ny fangatahana mba hisen'ny fanavaozana, mba hisen'ny fanitsiana, mba ahatonga ny rehetra mba samy ahazo tombony. Andeha ary hojerentsika akaiko hoe inona moa zany ilay fangatahany vahoaka teto? Azo atao tsara ve no manao an'izany na eto Madagasikara izany? Ary mino aho fa tsy ny eto Madagasikara ihany, fa efa maro ireo firenena eto Afrika, any ivelany ihany koa dia manao an'izao fangatahana izao. Andeha hovakitsika izany ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 12 andeny fahaefatra tapany faharoa manao hoe: ity kosa mby aminao ka maivano ny fanompoana mafy tamindrainao sy ny zoga mavesatra izay nataony taminay dia hanompo anao izay. Araka an'izany teny izany dia hamaivano ny fanompoana mafy tamin'ny zoga mavesatra. Izay zany ilay fangatahany vahoaka, dia ny anamaivana ny fantrany, ny anamaivana zao jaly fahoriana izay iainana izao. Alefa amintsika mpitondra tonga an'izany. Raha mandray an'izany ianareo, dia izany ny fangatanay vahoaka, dia ny anamaivanana araka ny fomba rehetra ny zavatra izay mahory ny vahoaka manerana ny Madagasikara. Dia nanome toky teto zany ireo boama fa hanao dingana izy, eo anaty an'izany fangatahana izany. Ry mpitondra namana isanao, ahoana nataonareo manoloana ny fatrapan'ny vahoaka ny fitakena toy izao? Move nareo vonina ny aino, move nareo vonina ny fanakalo hevitra hanokatra varavarana, move nareo mpitondra vonina ho amin'izany rehetrarehetra izany. Ny mpitondra ilain'ny vahoaka mantsy dia mpitondra izay azo no atonina amin'ny fotoana rehetra, indrindra rehefa ao anatin'ny fahorena izy. Raha diniantsika ity teny ity dia tsy hoe fohaniny fanompona, tsy hoe fohaniny fanompona, fa hoe hamaivano hahena izany fanompona izany. Ao amin'ny andininy fahaefatra isika dia mahita ary nanome toky ny vahoaka fa raha raisin'ny mpanjaka ny fangatahana dia ozy izato hoe hanompo anao izay, izany hoe hanaraka zany ny vahoaka zany. Raha mahita izany faisana andraikitra eo amin'ny mpitondra izany, mila mpitondra tia miaino azy ny vahoaka, mila mpitondra izay manana vahaolana ny vahoaka eo anaty an'ny toe-javatra izay lalovany. Ao amin'ny Roma 7:7 dia milaza ny amin'ny adidy izay ataon'ny olom-pirenena. Ilay teo zany dia adidy izay ataon'ny mpitondra fanjakana, dia ny manamaivana hoe aminareo fa tsy manafoana izay fanompona izay efa nisy teo amin'ny fanjakana izay mijoro. Ao amin'ny Roma 7:7 dia zao no voalaza ny tenin'Andriamanitra: hoy ianareo hoe inona zany adidy izay tokony ataon'ny olom-pirenena zany? Dia zao no voalaza rato manao hoe: mandoava amin'izy rehetra izay tokony ho azy avy, vola etra ho an'izay tokony andoavana vola ketra, fady tsy tsiranana ho an'izay tokony andoavana fady tsy tsiranana, tahotra ho an'izay tokony atahorana, aja ho an'izay tokony ho ajaina. Miantso anao ao amin'ity andro faharoa ity, ry olom-pirenena namana manerana ny Madagasikara, eny any andafy ihany koa izay manaraka izao. Manana adidy isika olom-pirenena, dia ny andoha araka ny rara, ny araka ny mety izay etra tokony ho alohantsika amin'izany, na tompona orinasa izany na orinasa manokana, dia alohavy izay etra mba hampandehanana araka ny tokony ho izy ny firenetsika, ny commune misy atsika, ny faritra misy atsika, ny sehatra misy atsika. Koa isika rehetra izao zany dia voakasika avokoa amin'ny alalan'ity tenin'Andriamanitra ity. Fantaro ary zany fa miteraka olana ara-tsosialy ary mampatezitra ny vahoaka ry mpitarika namana, ny fakana mihoapapana
ny vola etra izay alaina amin'ireny fotoana reny. Koa dia alefa amintsika zany ny antro mba ho maro ane ny mpitondra ny firenena izay hitsimbona ny fahoren'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Koa andesika hivavaka indray satria mifarana sady ny fotoanantsika ny tamin'ny telo hevitra faharoa ity. Vavaka ho anao ny tenako mba hiasa aminareo mpitarika ny fanamasina ary ho antsika vaoaka ihany koa ka dia mba hisy ako ny afatra tamin'ity hariva ity. Vavaka isika. Andriamanitra tomponay eo, nomenao fotoana teto indray izay, noenona nafantarana fa misy zavatra izay andrasan'ny vahoaka amin'ny mpitarika isan'ambaratongany. Ingane Tompo Andriamanitra mba handray andraikitra ireo mpisan'ambaratongany amin'ny firenenay. Ingane izy ireo Tompo mba hanome vahaolana ary aoka mba tsy ny fitiavan-tenany na ny filana ao anatiny ny hitarika azy hanao zavatra izay hampahorony vahoaka. Fehezy Tompo ny toetra tadivon'ny firenenay. Ianao ane Tompo Andriamanitra hita ihany koa ny olom-pirenena malagasy rehetra manerana ny Madagasikara sy any amin'ny toerana maro samihafa. Aoka mba ahatsapatena tokoa izay tsirairay avy. Fa manana didy izay ary tsy any ny adidy tokoa dia tsy any olon-dratsy. Koa tahi Tompo ity mpiaino ity mba ho mpiaino izay mpakato ny havatra ary ianao ane ny asa mandrakariva eto amin'ny firenenay ka mba hisy akony, hisy ny fanovana eo amin'ny lafiny rehetra, indrindra eo amin'ny ara-tsosialin'ny vahoaka. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.